Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, comme dans ta grâce, tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je t'emmène, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.
Masinani Tompo Andiamanitra. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo Andiamanitra. Alléluia, alléluia, alléluia. Masina ny tompo Andriamanitra. Alléluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy fa 12 ny volana septambra 2025. Ry hava malala amin'ny tompo, raha nare ny hira teo ianao, ny hira tamin'ny teny vazaha aloha dia manambara ny amin'ny fiantsonan'ny fanahy masina. Alleluia. Fiantsonan'ny fanahy masina. Ary ny hira faharoa amin'ny teny gasy, iny hira iny ho anao izay tsy malala, dia anay eto amin'ny ho avy Jesosy izany nomeny tompo izany. Dia manambara ny fahamasinan'Andriamanitra. Fahamasinan'Andriamanitra, fahamasinan'i Jesosy ary fahamasinan'ny fanahy masina. Amen, amen. Ry havana, mila antsika tena manaja an'io Andriamanitra lehibe io. Mila antsika manaja satria izy rery ihany no tena lehibe indrindra ary masina indrindra. Manasana aloha izahay ary vavaka amiko hidirantsika azy ary hipetrakantsika amin'ny plasiny amin'ny mahamasina azy ilay Andriamanitra antsika, dia aoka ianao mihitsy no hivavaka ihany koa hiantso ny tompo, hidera azy, hankalaza azy. Satria tompo ho tsapanao rehefa mandray anjara ianao eto amin'ny toerana izay misy ianao, rehefa mivavaka ianao dia ho tsapanao fa ianao koa azo hery ianao, azo hery ianao. Ka andaontsika tompoka hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra, hidera azy ary koa metraka azy amin'ny fahamasinany dia androka ny asa fahavalo rehetra koa izay mitady anelingelina antsika, aiza naiza misy ianao, mba tena hifantoka tsara ianao. Dia hivavaka tsika aloha hisaotra an'Andriamanitra, dia avy eo isika arinan'izay tsika dia andray tenin'Andriamanitra ampaherentsika ary koa hibebahantsika ihany koa. Andao ary tompoka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra. Tovy mivavaka anao. Misaotra anao izay iray malala noho ny fitiavanao sy ny famindramponao satria mbola nomenao tombonandro izay iray malala. Ahafahanay mivory eto amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy, mety misy any amin'ny toeran-kafa Jesosy efa maraina ny andro, ary mety misy koa Jesosy atoandro. Jesosy tompo, mangataka aminao izay Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Oka ianao Jesosy hiaino anay, oka ianao Jesosy hanatrika anay tsiraray avy. Manasa anao izay tompo malala oka ianao hanamboatra anay. Amboary izay Jesosy, oka izay tsy herikerika amin'ny zavatra izay manodidina anay, fa oka izay hifantoka tsara Jesosy, naiza naiza tompony misy anay zanakanao tsiraray avy. Jesosy, mba tsy ho verimaina foana izao fotoam-bavaka ataonay ny alina izao. Eny, vavaka fiambelana amin'ny alina izany Jesosy. Ka mangataka aminao tompo amin'izao alina mangina izao. Mangataka aminao Jesosy enoy ny fivavaka io. Mangataka aminao koa Jesosy okanao hampangina Jesosy ny kotaba rehetra izay mitady anelingelina anay. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy Nazareta no andidinay sy androany ny asa maty Satana rehetra, ny devoly mpandrebireby rehetra dia dorana amin'ny ranao izany Jesosy ary atsipy andavaky ny elo izany. Mialinareo ny fanaratsitra izay mitady hanafika anay amin'ny ekran izany dia potehana amin'ny ranao izany Jesosy dia atsipy andavaky ny elo. Mialinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana. Ny asa fahavalo rehetra, ny plan Satana rehetra dia potehana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy andavaky ny elo. Plasareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay. Miala ianareo. Miala ny fanaratsitra na voatonana tsy voatonana dia dorana amin'ny rano Jesosy. Andavaky ny elo ny plasareo, anareo Lucifer, any plasareo tsy manan-kely aminay, tsy manam-pahefana, fa potehana amin'ny rano Jesosy ianareo. Ny devoly rehetra izay manampitsofina rehetra tsy hanona ny tenin'Andriamanitra, ny devoly rehetra izay manampina maso rehetra tsy halalanay ny tenin'Andriamanitra dia adorana amin'ny rano Jesosy dia atsipy ny andavaky ny elo. Mialinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay. Ny devoly manakana ny vavanay tsy teny, manakana vavanay tsy bebaka dia dorana amin'ny rano Jesosy, ongotana amin'ny rano Jesosy dia atsipy andavaky ny elo. Any ny plasareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay. Efa resy ianareo.
miala ny devoly amin'ny fo rehetra izay mitady an'elingelona izay anakorotana dia botehana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, dia afaka ny elo ny plasinareo, tsy manan-kirana ianao fifaresinareo satana any plasinareo. Sotranao Jesosy marala oka ianao tompo andrafitra anay amin'ny rano soa, mangataka aminao Jesosy oka ny fanahy masinao koa no hitari-dalàna anay satria ianao fanahy masina no hirana sandratra teo, ianao ilay fanahy iray. Oka ianao ampiteny ahy, oka koa ianao hanokatra ny masom-panahiny tsiraray avy mba tena ahalala tokoa izay tianao ambara, izay tianao ampahirizina anay, ka amboary izay fanahy masina, ka avao izay ka misaotra anao Jesosy, midera mankalaza anao ray ny voninahitra dia anao rery ihany, ka mitenena tompo fa mihaino anao izay. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy, misaotra ray malala. Alleluia, amen. Amen. So rehefa malala dia andray ten'Andriamanitra isika araka nambarako teo ny ten'Andriamanitra izay raisintsika zany anio dia ao amin'ny bokin'ny Marka. Bokin'ny Marka no raisintsika zany anio. Marka toko 7. Marka toko 7. Marka toko 7 dia ovakintsika ny eo amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Marka toko 7 andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Io zany no ten'Andriamanitra izay hoentsika zany anio hoenty fanahy masina io zany ampahirizina anao ary koa hibebahantsika izany. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Marka toko 7 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ny titre ny ten'Andriamanitra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: iza no lehibe indrindra. Andininy 7:30. Ary nakany Kapernaumy izy ireo, koa rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe: inona no niadianareo hevitra teny an-dalana? Tsy nisy nahateny anefa izy ireo, satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra. Rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka niteny taminy hoe: raha misy teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Ary nandray zaza iray izy ary nandray zaza iray izy ka nametraka azy teo afovoan'izy rehetra. Rehefa notrotrohiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany: nazovy no mandray iray amin'ny itony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia tsy izao no raisiny fa ilay naniraka ahy. Amen. Tsara be ilay ten'Andriamanitra. Eto ny ten'Andriamanitra izay vakiantsika dia manambara ny amin'ny izay ho lehibe zany. Ry havana, raha mahita isika ny amin'ny fiangonana maro na koa antokona olona maro dia misy indraindray ny tsy fetezany ao amin'ny toerana fivavahana zany, na antoko na groupe na inona io, na koa vondombavaka io, na koa fiangonana io, na inona zany. Misy zany indraindray fiangonana na antokom-bavaka tsy araka an'Andriamanitra, satria maro ny olona miady plasy. Ry havana, tsy eken'Andriamanitra izany. Maro ny olona miady plasy, ohatra fotsiny zao, ohatra hoe misy ohatra hoe na amina chorale zany dia misy miady hatramin'ny mpitondra, ny amin'ny mpihira fotsiny ohatra. Dia misy koa ny ao amin'ny samy chorale ihany, misy koa miady plasy. Ry havana, ny ao amin'ny fiangonana ao amin'ny mpitondra misy miady plasy. Tsy araka an'Andriamanitra zany tompoko, tsy araka an'Andriamanitra zany. Ho raisitsika ny ten'Andriamanitra dia arakaraka ny idinany fanahy masina anazavany azy no ambara eto zany. Andininy 7:30 Marka toko 7. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anarany: ary nakany Kapernaumy izy ireo,
koa rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no niadivanareo hevitra teny an-dalana. Amen. Hatreo aloha. Eto zany dia manambara sahady ny amin'ny olona tia miady hevitra. Ry havana, tsara be rehefa ohatra ka mamaky ny ten'Andriamanitra, tsy haiko na ohatra fa tena hoe anatin'ilay tantara fiainana mihitsy angely izy, fiainana mihitsy ilay ten'Andriamanitra. Tokony fiainana fanahintsika mihitsy, tena iainantsika mihitsy ilay ten'Andriamanitra, tena hoe ampiarina alaina anatin'ny fanahintsika mihitsy ilay ten'Andriamanitra. Alay fisaraintsaina mihitsy Jesosy miaraka amin'ireo mpianany, miaraka amin'ireo mpianany. Dia ny tompo zany amin'io dia nahare zany izy io an'izy ireo miady hevitra eny an-dalana nefa izy mbola tsy miteny. Zay zavatra anankiray izay. Zavatra iray manambara sahady ny amin'ny toetra ny tompo izany. Izany hoe eny an-dalana izy ireo nefa ny tompo tsy niteny. Tsy niteny ny tompo ny amin'ny ady hevitra izay nataon'izy ireo. Ka tokony zany isika tena hoe mahatsapa mihitsy hoe inona no tokony zany ataontsika rehefa eo anatrehan'i Jesosy zany isika. Satria ny tompo mampafantatra sahady, mampafantatra izay tokony ho ataontsika izany. Eto zany ny tompo dia nametraka fanontaniana tamin'ireo mpianatra izy. Jerevy tsara ny nantanian'i Jesosy nantany ny tompo nantany an'izy ireo Ozy Jesosy tamin'izy ireo hoe teny an-dalana izy mbola tsy niteny teny an-dalana, fa ozy izy tamin'izy ireo zany. Fanontaniana napetrany hoe inona no niadianareo hevitra teny an-dalana. Amen. Ry havana, nametraka fanontaniana Jesosy. Sao isika dia miady hevitra koa amin'ny zavatra tsisy antony. Mila tsika mitandrina be. Ny tompo zany mametraka fanontaniana hoe inona hoy ny tompo eto, inona no niadianareo hevitra teny an-dalana. Amen. Izany hoe Jesosy zany mahafantatra fa ireo mpianatra niady hevitra araka ny nambarako teo. Dia noho avy eo 7:30 tsy nisy nahateny anefa izy ireo satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra. Hitanareo zany. Aferiko indray mpandeha 7:30. Tsy nisy nahateny anefa n'izy ireo satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra. Amen. Ry havana, ny olombelona raha mandeha araka ny nofo ao dia miady hevitra ny amin'izay ho ambonimbony, ny amin'izay hoe zany tokony mbô zao izay le hoe amin'ny manofo zay. Mila mitandrina be isika. Mila mitandrina isika zanak'olombelona. Eto zany ireo mpianatra dia niady hevitra. Olona miady hevitra izany dia tena hoe miteny ny anankiray dia miteny koa ny anankiray. Dia na ohatr'izao kosa mifantatra, ohatr'izao kosa mifantatra, izay ilay miady hevitra. Ny tompo naharehan'izy ireo niady hevitra. Ny nedivan'izy ireo hevitra dia momba ny amin'ny hoe izay lehibe indrindra. Ry havana, tokony tsika tsy mijery ny amin'ny hoe plasy takiny ahoana no tokony ho mety amiko, na plasy takiny ahoana tokony mety amiko. Tokony tsy misaina an'izany mihitsy tsika zanak'olombelona, fa ny tokony atafitratsika any an-danitra no mampamay antsika. Amen. Tokony hidirantsika ny lanitra no mampamay antsika tompoko. 5:30 ao Marka 7. Rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka niteny taminy hoe, hatreo aloha, tsy mbola toizako aloha. Eto zany dia Jesosy zany rehefa tafapetraka, zany hoe no tonga zany zareo dia ny tompo nametraka fanontaniana tamin'izy ireo aloha. Fa noho ny avy eo nefany dia noho efa tafapetraka zany Jesosy dia nametraka fanontaniana izy azafady, dia niantso any 12 lahy zany izy. Niantso an'ireo 12 lahy zany Jesosy. Hitanareo zany, zany hoe misy zavatra ao ambaran'ny tompo eo. Misy zavatra ao ambaran'ny tompo amin'izy ireo eo. Dia toy izay antsika ny teny.
Averiko indray-pandeha aloha amin'izay mazava tsara. Rehefa tafapetraka Jesosy dia niatso ny roa ambiny folonay izy ka niteny taminy hoe raha misy teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Amen. Ry havana, hitanareo izany tenin'ny tompo izany. Hitanareo izany tenin'ny tompo izany. Jerevy tsara ny tenin' Jesosy. Jesosy dia niteny hoe raha misy hoy Jesosy, raha misy ny teo voalohany. Izany hoe raha misy izany ny olona anankiray, ho antsika koa ny teny eto. Raha misy ny teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra. Amen. Ry havana, sady hoe zany ny tompo zany ny teny hoe raha misy zany olona teo voalohany dia aoka izy zany ho farany. Ho farany mbola miampy eo ho farany amin'izy rehetra hoy ny tompo sy ho mpanompony izy rehetra. Amen. Izany hoe lasa mpanompo mihitsy koa zany. Lasa mpanompo. Ry havana, ny tompo dia tsy tian'ny firehariana. Ny tompo tsy tian'ny fizaozahoana. Jesosy tompo dia manetry tena. Satria Jesosy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Izy dia manetry tena Jesosy. Izy ilay lehibe indrindra, izy ilay tsara indrindra. Ny tompo Andriamanitra mahery izy dia tena be fandeferana. Be fandeferana Jesosy. Tiantsika ny tompo ary fantany tsara ny tokony ataontsika. Tokony anaraka azy isika. Fantatry ny tompo mihitsy izay mankatoa azy sy tsy mankatoa azy. Raha ohatra ka miady plasy ianao amin'ny fiangonana misy ianao, na ao amin'ny fianakavianao zany, ohatra tsy anatin'ny fiangonana ihany koa, fa anatin'ny fianakavianao, na anatin'izay groupe misy ianao, na anatina toerana izay misy ianao, na inona io, dia mila mitandrina ianao. Satria Jesosy dia mampitandrina antsika fa mila antsika manetry tena ambany dia ambany. Ary koa tahaka ny mpanompon'izy rehetra hoy Jesosy, tahaka ny mpanompon'olona rehetra zany. Tsika ane hampiasa ny tompo isika ane mpanompon'Andriamanitra raha amin'ny tompo ianao. Izany hoe piasa an' Jesosy tsika, piasa ny lanitra tsika. Ka tokony tsika hanao ny asan'Andriamanitra, anaraka an' Jesosy, tena hoe anetry tena tahaka an' Jesosy. Izy ilay zanak'Andriamanitra nanetry tena. Dia itsika ve izaozao? Itsika ve izaozao? Ry havana, mila tsika ambany dia ambany. Mpanompony izy rehetra hoy Jesosy. Mila tsika manao ny asan'ny tompo raha mpanompon'Andriamanitra ianao fa tsy mizaozao. Mila midina ambany dia ambany. Jesosy ary nanetry tena, maika ve fa isika? Dia eto zany ny tompo dia niteny izany. Averiko indray-pandeha 9:30 hoe rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny roa ambiny folonay izy ka niteny taminy hoe raha misy teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. 9:30. Ary nandray zaza iray izy ka nametraka azy teo afovoan'izy rehetra. Rehefa notrotrolona zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany hatreo aloha. Eo zany ny tompo dia tena mahatsapa tsara mihitsy zany ny tompo eto fa matoa tompo nananatra an'izy ireo, fa nanarana lehibe nataon'ny tompo io dia izay tonga tompo nametraka fantany tamin'izy satria henon'ny tompo izy ireo teny an-dalana hoy aho zany hoe niady hevitra. Noho efa fantatry ny tompo ny zavatra niseho, efa fantatry Jesosy ilay zavatra niseho satria izy no Jesosy, izy Andriamanitra. Fantany tsara. Tsy izay tsy an'Andriamanitra atao, tsy izay tsy hain'ny tompo atao, fantany avokoa zavatra rehetra. Fa tsy maintsy niteny ireo nampafantatra, tsy maintsy niteny ireo nanambara ny amin'ny zavatra tanatin'ny sain'izy ireo, tsy maintsy namoaka izy ireo na dia fantatry ny tompo ary. Izay tsika koa rehefa mivavaka tsika rehefa avy eo, ambara ao amin'ny tompo izay tiana ho ambara, mibeba aminy, fantany sady anatin'ny fontsika tsy miloaka, fa mila tsika tena hoe manambara avavantsika mihitsy ny zavatra nataontsika. Mila tsika miteny amin'ny tompo. Satria ahoana moa no amindran'ny tompo fo amintsika sy amelany antsika ho tsika ka hoe tsy totsika dia hoe
za tsy teny ako fa za fotsiny ohatr'zao fotsiny tsy atoko tsy maintsika mangataka famindra-po am' Jesosy manambarany tsy mety amintsika manambarany otantsika mangataka am' Jesosy dia eto zany ny tompo a nandray zaza iray izy ka nametraka azy teo afovoan'izy rehetra rehefa notrotrolona izaza dia hoy izy tamin'ny mpianany andiny fa fito amby telopolo farany nazovy no mandray iray amin'ny tony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nazovy no mandray ahy dia tsy izao no raisiny fa ilay naniraka ahy amen ry havana eto zany Jesosy a dia nampafantatra izy zany a fa ny zaza dia tena hoe tsy mitovy amin'olona lehibe jerevy ilay zaza no raisiny Jesosy dia notrotrony matoa lay zaza mbola nitrotrony Jesosy dia mbola zazakely zany zazakely raha ankizy efa lehibe izy a tompo tsy nanao an'izany mihitsy fa ny zaza raisiny tompo eto a dia mazava tsara fa mbola kely zany hoe ilay zaza trotrony Jesosy a dia zaza tsy mbola malala ota izany zaza mbola madio zany na fisainana na inona atao anazy na inona atao anazy izay no mahatonga tompo nampafantatra teto hoe notrotrony ilay zaza no raisiny notrotrony ilay zaza dia hoy ny tompo tamin'ny mpianany nazovy no mandray iray amin'ny tony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy hatreo aloha ny zazakely anankiray a raha ohatra zany isika ka mitovy toetra amina zaza zay zany isika vao tena hoe ao amin'ny tompo tokoa satria ny zaza tsy hanao takan'izy ireo tery ambony hoe niady hevitra tsy miady hevitra ny zaza fa manaiky izay atao anazy ny tompo a dia manana toetra ampahafantarina tsara fa madio tanteraka zany satria hoy Jesosy hoe nazovy no mandray iray amin'ny itony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy tanareo zany dia hoy ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ary nazovy no mandray ahy dia tsy izao no raisiny fa ilay naniraka ahy amen tanareo zany hoe rehefa nandray an' Jesosy isika dia Jesosy a eo ihany fa Andriamanitra mihitsy no raisintsika izany hoe tsy maintsy tonga ho toy ny zaza isika tsy maintsy ho tonga ho toy ny zaza tsy mba tia ady zaza tsy malala na inona fa zay atao anazy dia ekeny Jesosy a dia hitantsika tsara ny tompo a tsy mba nandà Jesosy a no entina novonoina fa nanetry tena izy ireo mpianany miady hevitra ny amin'ny izay ho lehibe fa ny tompo dia mampafantatra familya zany tsika tsy maintsy hoe manetry tena tahaka ny mpanompo mihitsy isika ry havana manao ahoana ny fomba ny ara-pananao eo anatrehan'i Jesosy inona no zavatra ataonao mbola hidivanao hevitra amin'ny izay ataonao na inona izany any fiangonana misy ianao inona no tianao hoe te azo plasy ohatr'izao aho te ohatr'izao ako ry havana mila tsika manetry tena mila tsika tsy maintsy tonga toy ny zaza eo anatrehan'i Jesosy manaiky izay ataony tompo amintsika Jesosy no manome plasy antsika fa tsy olombelona Andriamanitra no mandidy sy manapaka fa tsy tsika olombelona raha mahatsapa isika hoe itsika no tondra ny fiainantsika hoe za tsy maintsy voalohany za tsy maintsy faharoa dia ho voamafy indrindra isika tsy maintsy isika tonga toy ny zaza eo anatrehan'Andriamanitra zay isika vao tafiditra ny lanitra mazava tsara ny teny Jesosy tamin'ireo mpianatra tonga amintsika koa anio raha misy te ho lehibe raha misy te ho voalohany hoy ny ten'Andriamanitra
zafady raha misy teo voalohany hoy ny tenin'Andriamanitra dia aoka izy ho farany, aoka izy ho farany. Ry havana, raha misy teo voalohany dia aoka izy ho farany hoy ny Tompo amintsika anio, ary mpino mihitsy hoe amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Ry havana, aoka isika anetry tena eo anatrehan'ny Tompo, aoka isika tena anaja an' Jesosy amin'ny fiainantsika manontolo. Ivavaka isika tompoko hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Raha ohatra ianao tamin'ny fiainanao na oviana na oviana mieritreritra foana hoe ianao foana no marina, ianao foana ny tokony izao dia mila mitandrina, mila mibebaka, mangataka amin'i Jesosy mba hanovany antsika. Ny Tompo anie hanaovantsika tsiraray avy. Andohalika isika tompoko eo anatrehan'i Jesosy, hiantso ny anarany. Ho anao izay afaka mandohalika, raha afaka mandohalika dia mandoleva ny Tompo mahita anao, izy mahita anao, ary ho azy hanaovantsika n'izany fa tsy ho an'olombelona akory. Oka ho fantatsika tsara fa anaty fanetretena izany, fanetretena tenin'Andriamanitra teo mazava be dia ny Tompo mampianatra antsika hanetretena ambany dia ambany. Ka raha afaka mandohalika ianao dia mandoleva eo anatrehan'i Jesosy. Ry havana, raha te hiditra ny lanitra dia miova, miova. Aoka isika tsy anambonimbony tena izany, foka antsika hanetretena ambany dia ambany anatrehan'i Jesosy. Dia ny Tompo no anandratra antsika rehefa tonga ny fotoana. Fa raha isika no mieritreritra hoe za zao na za zao dia aoka ho fantatsika tsara fa tsy mahasoa antsika akory izany, fa vao miaravery ny fanahintsika. Andohalika isika tompoko. Ho anao kosa izay tsy afaka mandohalika, ny Tompo no mahita. Jesosy no mahita ny tsy fahasalamanao raha ohatra tsy salama ianao. Jesosy no mahita. Ry havana, tovy ny vavakanao, tovy ny fibebahanao eo anatrehan'ny Tompo. Fahavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, izany fahatsaranao, izany fahatsaranao Jesosy tsy takatra hiverina ny fitiavanao anay. Misaotra anao Jesosy, satria Tompo, ianao dia mpamindra fo sy miantra ianao, ary ianao Jesosy dia mbola miandry anay foana Jesosy, mba tena anajana ianao, anajana ianao Jesosy. Ianao Tompo dia nanetry tena foana ianao Jesosy. Izay zanak'olombelona Jesosy tsy mahay manetry tena, tsy mahay manetry tena izay Jesosy malalaka mifona aminao. Tompo, ianao dia nananatra an'ireo mpianatra anao, ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy Jesosy nanarinao izy ireo. Ary ho anay koa izany teny izany Jesosy. Tompo malalao, mifona aminao izay Jesosy, satria hatramin'ny fahazazanay Jesosy izay tsiraray avy izay zanak'olombelona dia nisy ihany ny fisainana Jesosy eo teo voalohany, na ny ampianarana izany na izanay izany Tompo dia teo voalohany Jesosy. Ka mifona Jesosy, mifona Tompo, satria ianao dia miteny Jesosy fa raha teo voalohany dia iny farany indrindra izany, ary ho mpanompon'izy rehetra ho ianao Jesosy. Misaotra anao Jesosy, satria faharatsiana tokoa Jesosy ny firehariana sy ny teo voalohany Tompo dia ratsy tokoa izany Jesosy. Ianao rery ihany no alfa sy omega. Oh Seigneur, ianao rery ihany, ianao rery ihany alfa, ianao rery ihany voalohany Jesosy, ary ianao ihany koa Jesosy no farany Jesosy. Izay tsiraray avy Jesosy dia mandalo ihany zava-pony izay tsiraray avy, fa ianao Tompo no lehibe indrindra ary tsara indrindra Jesosy. Ka mamindra fo aminay ianao, mamindra fo aminay Jesosy, satria tsy mendrika izahay. Ho any amin'iza moa izay Tompo raha tsy ho any aminao, ho any aminao irery ihany Jesosy. Mamelany elokay, mamelany tsy famendrehanay, satria mpanota ratsy izay. Tompo, amboary izay Jesosy mba ho toy ny zaza, toy ny zaza trotronao Jesosy,
satria Jesosy raha eo an-tananao zay Jesosy malala ao dia tsy hiozongozona intsony. Tompo, tany izay Jesosy fa tsy mahatananao. Raha izay tompo no mitananao Jesosy dia menjera izay satria Jesosy tsy afaka mamikitra anao zay Jesosy malala ao. Tsy afaka mamikitra anao izay fa ianao tompo no mitana ny tananay Jesosy dia tsy enjera izay. O Seigneur, saotranao Jesosy satria be fitiavana ianao, be famindrampo ianao. Tompo amboary izay tsiraray avy izay mivavaka aminao amin'izao Jesosy, satria araka ny rahateo Jesosy dia masina ianao. Masina ianao Jesosy, masina ianao Andriamanitra, masina ianao fanahy masina. Oka izay mba ho masina toanao, diovy izay amin'ny rano soa Jesosy, mamelany elokay tsiraray avy, mamelany elokay Jesosy satria mpanota izay, mpanota tsy mendrika izay. Tompo, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelanao Jesosy. Ianao rery ihany no mpamela eloka, ianao dia ianao rery ihany. Ianao rery ihany no mpanafaka anay ary mpanavao anay. Ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay, sasao amin'ny ranao soa Jesosy ny fisainanay. Sasao tompo ny fisainanay Jesosy mba ho toa ny fisainanao. Mila anao izay Jesosy, mila anao fantatra izay tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy, avaozy izay. Oka ianao andoro Jesosy izay rehetra anatinay ka tsy mahasoa Jesosy. Dory amin'ny ranao Jesosy, anatin'ny tenanay manontolo, ny fisainanay manontolo. Tompo, diovy izay amin'ny rano soa, diovy ny masonay koa Jesosy mba hadio eo anatrehanao, mba hadio anatrehanao Jesosy. Sasao tompo amin'ny ranao ny masonay, mba hijery Jesosy mahitsy ao aminao. Tompo, anatra tompo nomenao an'ireo apôstôly, ireo mpianatrao, mananatra anay koa anao Jesosy. Amboary Jesosy, sasao ny fijerinay, diovy ny masonay Jesosy, mba hadio tahaka ny fijerinao Jesosy. Sasao tompo ny masonay amin'ny rano soa, mba hijery lanitra, mba hijery lanitra Jesosy, ary saina toy ny fisainan'ny zaza Jesosy, fa tsy toy ny fisainan'izao tontolo izao. Amboary Jesosy, amboary tompo, diovy ny masonay adio mangatsakatsaka eo alohanao. Sasao amin'ny ranao ny masonay, sasao amin'ny ranao ny fijerinay Jesosy mba hadio, mba ho mendrika anao izay Jesosy. Tompo, sasao koa Jesosy ny sofinay, izay reresinay rehetra Jesosy malala ao. Oka ianao anadio ny sofinay, izay nandalo Jesosy anatin'ny sofinay Tompo, iran'izao tontolo izao. Ny teny ratsy henonay Jesosy tsy fidiny, diovy Jesosy ny sofinay Jesosy. Oka ianao anadio ny sofinay, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay, mba hare mandrakariva Tompo ny teninao na ny iranao Jesosy, izay mamelombelona ny fanahinay Jesosy, mamelombelona ny tenanay Jesosy. Sasao ny sofinay amin'ny rano soa Jesosy. Diovy ihany koa Jesosy ny vavanay, indrindrandrindra Jesosy, vavanay tompony amin'ny fiteninay. Sasao Jesosy amin'ny rano ny vavanay, mba hiteny araka sitraponao, mba hadio Jesosy araka izay tianao. Sasao amin'ny rano ny vavanay, ny lelanay Tompo, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy. Ny lelanay, ny molotray Jesosy, diovy amin'ny afonao, diovy amin'ny afonao Jesosy. Mangataka ny fanadiovanao Jesosy. Ny teny tsy mendrika rehetra Tompo izay navoaka ny vavanay Jesosy,
dia sasao amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa. Ny teny tsy araka ny sitraponao Jesosy, adiovy amin'ny rano soa Jesosy ny vavanay, mba tsy hanotanay aminao Jesosy io. Diovy Jesosy ny vavanay, diovy Jesosy ny lelanay, diovy Jesosy molotray amin'ny rano soa Tompo, satria Jesosy ny teninay Jesosy no anamarinana anay, ary ny teninay koa Jesosy no anamelohana anay. Oh Seigneur, mamindra fo aminay ianao, mamelany elokay, amboary Jesosy ny fiteninay Tompo, mba tsy hitsaranao anay ka sanatria vo eloka izay. Diovy ny vavanay Tompo, diovy ny vavanay Tompo, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao Jesosy. Mamindra fo aminay ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy. Ny amin'ny teny rehetra izay navoaka vavanay nanomboka hatramin'ny fahazazanay ka hatramin'izao anio izao Jesosy, raha nisy teny Jesosy nambarako diso teo anatrehanao Tompo, na tsy mendrika Tompo, ka tadiavy ny fahavalony hiampanganana azy Jesosy, dia hifonako aminao izany, hifonako anao mangata amin'ny Jesosy ianao, satria mety nisy teny nambaranao nefa ny adininao ny bebaka an'izany mangata amin'ny Jesosy, mba tsy amandrian'ny fahavalonao, mangata amin'ny Tompo famindram-po. Tompo malala o, diovy Jesosy ny vavako Jesosy, ny tezana vokako Jesosy, ka nisy diso Tompo na nisy tsy nety Jesosy teo anatrehanao Jesosy, hatramin'ny fahazazako Tompo, dia hifonako aminao zany, hifonako aminao Tompo malala o. Okanao Tompo hamafa Jesosy ny teniteny tsy mendrika rehetra Jesosy, izay mitady amandria ny fahavalo anay. Diovy Jesosy ny vavanay tsiraray avy, diovy amin'ny rano soa, diovy amin'ny rano soa Jesosy. Milanao izay, milanao izay Jesosy. Diovy koa Jesosy ny tananay, izay nokasia ny tananay Jesosy, ka nisy fandriky ny fahavalo tao. Diovy ny tananay Jesosy, sasao amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa Jesosy ny tananay, sasao amin'ny rano Jesosy ny tananay Jesosy. Tompo, izay no raisy ny tananay tsy araka ny sitraponao, diovy amin'ny rano Jesosy. Mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy, mba ho tanana madio anatrehanao, ahafana anao izay sitraka ao Jesosy, hanompo anao Jesosy. Tompo malala o, ny tongotray koa Jesosy hoentina eo aminao, ny tongotray Jesosy, okanao Jesosy, anadio ny faladianay, anadio ny tongotray izay toerana andehananay tsy araka ny sitraponao. Nisy mariky ny fahavalo voahitsakay Tompo, dia dorana amin'ny rano zany Jesosy, dorana amin'ny afonao zany Jesosy. Diovy Jesosy ny tongotray, diovy Jesosy ny tongotray amin'ny rano soa, amin'ny rano soa. Oh Seigneur, diovy Jesosy amin'ny rano soa ny tongotray Jesosy. Diovy amin'ny rano soa koa Jesosy ny taovanay manontolo, ny taovanay Jesosy, sotroinay ny ranao, sotroinay ny ranao Jesosy, hikorina anatin'ny taovanay, sotroko ny ranao Jesosy, oka ny ranao Tompo hanadio ny taovako rehetra, manomboka amin'ny vavako, amin'ny tendako, amin'ny taovako rehetra Jesosy malala o. Diovy amin'ny ranao, izay sakafo nohaniko na zavatra nosotroko Tompo, nisy loto, nisy asan'ny fahavalo to Tompo, dia dorako amin'ny rano zany, dorako amin'ny rano zany Jesosy. Izay tafidratany tsinaiko Jesosy, dia dorako amin'ny rano zany Jesosy. Izay mitady hitondra ny aretina Jesosy, dia potehako amin'ny rano zany Jesosy. Izay loharanoko aretina rehetra Tompo, dorako amin'ny rano zany Jesosy. Rehetra tady fora Jesosy, dia potehako amin'ny rano zany Jesosy, potehako amin'ny rano zany Jesosy. Kanao Tompo hanadio Jesosy anatin'ny taovako rehetra, amin'ny rano Jesosy. Sotroko ny rano, sotroy ny rano Jesosy, anadio anao, anadio anao ny rano Jesosy, raha tena mino ianao, raha mino ianao. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny momba rehetra, ny rano Jesosy, rano Jesosy. Sotroko ny rano, sotroko ny rano Jesosy, anadio, anadio ny taovako rehetra,
okaniranao tompo amin'ny lalan-drako Jesosy. Okaniranao amin'ny lalan-drako Jesosy satria zanakao aho. Zanakao Jesosy ka hikoriana anatin'ny lalan-drako Jesosy ny ranao soa. Tompo malala ao. Zanakao Jesosy. Zanaky lanitra Jesosy. Ka okaniranao tompo hikoriana anatin'ny taovako, anatin'ny tenako, mangata amin'ny tomponao raha mahatsapa zanaky ny tomponao dia mangatao amin'ny Jesosy. Okaniranao Jesosy amin'ny lalan-dranay. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy ka nadio anay. Diovy Jesosy ny lalan-dranay tsy raray avy zanakao. Okaniranao hikoriana anatin'ny taovanay, anatin'ny lalan-dranay kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Jesosy malalao. Misaotra anao izay. Rakofony ranao izay. Okanranao hikoriana amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Amin'ny tenanay manontolo. Bebao any ankonanao raha manana ankonana ianao. Fa raha tsisy ankonana ianao dia bebao koa ny ray aman-drenao raha mbola eo ny ray aman-drenao. Na bebao koa ny havanao izay fantatrao raha ohatra ka tsisy ray aman-dreny koa ianao. Jesosy any. Mibebaka ao Jesosy ho an'ny ankonako. Mibebaka Jesosy ho an'ny vadiko. Mibebaka tompo an'ireo zanako Jesosy eo. Mamindra fo amin'izy ireo ianao. Amboary Jesosy ny tsiraray avy. Hoentiko aminao Jesosy ny tsiraray avy Jesosy. Ianao tompo no afaka manova, afaka manamboatra Jesosy. Mifona ho an'izy ireo Jesosy malala ao. Okenao tompo amindra fo amin'ny vady aman-janako. Mamela an'izy ireo Jesosy malala. Okenao tompo hanamboatra ny tsiraray avy. Okaniranao koa tompo nosotroana izy ireo. Okaniranao koa Jesosy ny koriana amin'izy ireo. Tompo malala ao. Mangataka ny famindramponao. Mibebaka koa Jesosy. Bebaka ao amin'ny zanakao rehetra eran-tany Jesosy. Zanakao eran-tany Jesosy io. Apetrako aminao Jesosy izy ireny tsiraray avy. Ao Jesosy manana olana maro samihafa Jesosy. Naiza naiza tompo misy ny zanakao Jesosy. Na avy amin'ny tany aiza io na tany aiza Jesosy. Dia zanakao avokoa tompo izay manatona anao satria tsy mba lavinao. Jesosy io. Mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Amboary tompo ny mbola tsy mahatakatra Jesosy ny fahamarina sy ny fahamasinana. Amboary Jesosy. Ireo izay mivavaka Jesosy nefa tompo mbola manao ny fanaozotolo izao. Amboary Jesosy io. Okenao tompo iaino azy raha hibebaka izy ka hiala tompo amin'izao tontolo izao fa tena hijoro ao aminao. Amboary Jesosy. Tompo malala ao. Okenao ampianatra azy ny amin'ny fahamasinanao Jesosy mba tsy havery any zanakao. Jesosy io. Ianao ray no mpamonjy. Ray no hiafarahany izao rehetra izao satria ianao no ny andohany Jesosy. Ianao no andohany izao rehetra Jesosy ary ianao koa ny hiafarahany izao rehetra izao. Ka mangataka aminao tompo. Mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy. Mamela ny heliko ny tsiraray avy Jesosy. Tompo malala ao. Ianao no mpamonjy tonga lafatra. Ianao lehibe indrindra tsara indrindra Jesosy. Ary tsy misy toanao. Tompo malala ao. Mitondra koa Jesosy andro izay mbola tsy manana anao. Andro izay tsy mbola manana anao Jesosy. Tompo. Okenao Jesosy ampafantatra an'izy ireny amin'ny fahalehibiazanao. Okenao tompo ampafantatra Jesosy fa raha tsy mananao Jesosy ny olona anankiray dia very any amin'ny elo. Tompo. Okenao Jesosy hitaona azy raha eo tao misy raha eo anatona an Jesosy. Satria raka ny teninao Jesosy hoe tsisy mahay manatonay raha tsy efa nitao amin'ny raiko izay any an-danitra. Ka tao mizy ray malala ao mba anatona an Jesosy ireo izay mbola lavitra anao. Ireo izay mbola lavitra anao. Tao mizy ray malala ao. Tao mizy ray malala ao mba anatona an Jesosy ireo izay mbola lavitra anao. Ireo izay mbola lavitra anao. Mangataka aminao Jesosy. Miangavy aminao ray malala ao. Ianao no mpamonjy. Ianao no taonanay. No tominao izay nanatona an Jesosy. Izay no natonga anay toy izao ka misaotra anao ray malala.
Sotranao ray malala, sotranao Adonay, sotranao ray malala. Tole Andriamanitra lehibe indrindra, tsara indrindra. Ianao lehibe fitiavana, nomenao zanako ilay tokana ho avitra noho ny fahotanay. Misaotra ray malala, misaotra ray malala ny amin'ny fitiavanao anay, saotra ny amin'ny famindram-po. Eny, tsapako mihitsy ray malala ho, fa tena manana faharetana ianao, miandry anay zanakao hiverina aminao. Satria raha mahita zavatra miseho eran-tany ankehitriny aho, dia tena mazava ray. Mazava fa ny famindram-ponao no mbola tsy mahatapitra izao tontolo izao. O Jesosy, sotranao ray malala, satria Andriamanitra manana faharetana lehibe ianao, miandry anay zanakao hiverina aminao. Mbola maro ivelan'ny vala, dia miandry anay zanakao ianao. Miondrika anao mijery anay avy any an-danitra, satria ny lanitra ny seza fiandriananao, ny tany fitoeran-tongotrao. Mijery anay zanakao ianao ray malala. Malahelo ianao ray, malahelo ianao ny afaratsy ny tany, fa miandry ianao mbola mamindra fo ianao, satria ambany fahasoavana izay mbola famindram-ponao aminay zanakao tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Mbola mamindra fo ianao amin'ny tany, satria mbola maro ny any ivelan'ny vala, mbola maro ny manompo Andriamanitra hafa, manompo sampy. Satria raha io, rehefa tsy manompo anao dia manompo Andriamanitra fahavalo izany. Maro Jesosy ny karazana sampy, maro karazana sampy Jesosy, atakalo zanak'olombelona anao izany. Mamindra fo ianao amin'ny tany, mamindra fo amin'ny tany ray malala. Mamelana zanakao tsiraray avy, mamelana zanakao tsiraray avy ny amin'ny fanompo-tsampy. Ao misy mandany fotoana amin'ny télé, mandany fotoana amin'ny télé zava-pony, vanité de vanité. Mandany fotoana amin'ny télé, tsy tsapanao akory ho anao izay tia mijery télé, na dessin animé io atsehonao ny zanakanao, tsy tsapanao akory, fa voafatotra any amin'ny elo ny fanahany izy ireo. Na ianao lehibe raha mankasitraka manao izany, dia mitondra ny ankonanao any amin'ny elo ianao. Repentance, mibebay ianao, mibebay ianao. Vonjeo ny fanahin'ny zanakanao, vonjeo ny fanahin'ny zanakanao. Eny, mbola misy ny fotoana ho anao izay mandany fotoana mijery télé, filma maloto, filma ratsy fandaninandro any amin'ny elo no vantaninao raha tsy miova ianao. Satria lainga ataony zanak'olombelona izany, lainga forony zanak'olombelona izany, mba andaniany fotoana, andanianao fotoana tsy anatonanao an Jesosy. Voafatotra eo ianao, voafatotra ianao ao anatrehan'izany télé izany, ary fanahinao dia very ny fanahinao. Satria tsisy fotoana tsony anatonanao any ray. Mibebay ianao, miala amin'ny télé, miala amin'ny zavatra ny tany. Raha mijery journal moa ianao, maninona izany? Fa raha mijery zava-poana ianao, fotoana tokony andraisanao ny tenin'Andriamanitra, fotoana tokony andraisanao ny tenin'Andriamanitra, nefa nylanianareo amin'ny zava-poana izany, amin'ny zava-poana amin'ity tany ity. Eny, loazira hoy ny fitenin'ny vazaha azy, nefany elo no miandry, elo no miandry. Eny, fialan-tsasatra, eny, zava-poana izany, vanité de vanité, zavatra hitan'ny masonareo, mandalo ihany izany, fa ho levona ny eto amin'ity tany ity.
mibeba ianareo fa ho avy Jesosy, mibeba fa ho avy Jesosy. Raiso ny baiboly fa kio ny tenin'Andriamanitra, sakafom-panahinareo izany, sakafo ny fanahinareo ny tenin'Andriamanitra. Ahitreo ny nofinareo, ahitreo ny nofinareo. Ka ny fanahinareo no mahery, ka ny fanahinareo no mahery, mitady ny tobo bebe kokoa, mitady ny tobo bebe kokoa. Ianaro ny tenin'Andriamanitra, dinio ny tenin'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andro taloha. Eny, ireo ray aman-dreny ara-pinoana rehetra teo aloha tsy mba nisy toanareo ankehitriny, tsy mba nisy toanareo ankehitriny, tsisy any écran. Io ny fahavalon'ny tany, reny ny fahavalon'ny tany nampiasain'ny fahavalo. Ny écran isan-karazany, ny telefônina, ampiasanao manao ahoana ny telefônina anao, eo koa ny télé, ordinateur, fahavalon'ny tany izany. Izany anapotehan'ny fahavalo zanak'olombelona. Ny ray aman-dreny ara-panahy taloha rehetra dia tsy nisy an'izany. Izy ireo dia nandinika ny tenin'Andriamanitra, nandinika ny tenin'Andriamanitra mivavaka. Tokony toy izany izay mitady ny tompo, tokony toy izany izay mitady ny tompo, mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, mianatra ny tenin'Andriamanitra, fa tsy variana amin'ny teknôlôjia, fa tsy variana amin'ny teknôlôjia. Mila mitandrina ianareo fa ho avy Jesosy. Ho maro be ny ofery, ho maro dia ho maro no ofery, ho maro dia ho maro no ofery any amin'ny elo. Ao koa ny amin'ny fanompo-tsamby, maro ny manompo samby, maro ny manompo samby. Eny, rehefa tsy Andriamanitra ny tompon'olona anankiray dia sampy avokoa, sampy avokoa. Raha ohatra ka tia izao tontolo izao izy, raha tia izao tontolo izao izy dia efa sampy izany. Tsy nolentanareo ihany hoe manompo sampy no atao hoe sampy, fa ny olona izay tsy mankatoa an'Andriamanitra koa, fa mankatoa ny tenany, mankatoa ny tenany. Raha ny tenanao ihany no enonao dia efa sampy izany. Lasa sampy ny tenanao satria mieritreritra ianao fa izay ataonao no marina. Maka plasin'Andriamanitra ianao, maka plasin'Andriamanitra ianao. Raha mihaino ny tenanao ianao, raha mihaino ny tenanao ianao, satria ianao mieritreritra hoe mety izay ataonao, nefa ny Andriamanitra tokony enoinareo voalohany indrindra. Izy ny tokony enoinareo voalohany indrindra dia mankatoa azy manaraka ny didiny. Eny, izany tenin'Andriamanitra teo toy ny zaza no notrotroiny Jesosy, zaza kely, zaza tsy mahatsapa hoe ratsy na tsara. Tokony toy izany ianareo natrehan'i Jesosy. Tokony mihaino azy, mankatoa azy, manaraka azy tiany toy ny zaza. Izy no manome sakafo anareo, izy no mampitafy anareo, izy no mikolokolo anareo. Izany ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ankatoavy ny irainareo raha te hiditra lanitra ianareo. Mila manitry tena ambany dia ambany, ho mpanompo, mihaino ny tomponareo, mihaino ny tomponareo dia Jesosy Kristy avy any Nazareta izany. Izy no tompo teny farany. Tokony mankatoa azy ianareo na inona ataonareo, na inona ataonareo, na inona ataonareo.
tsy maintsy toy ny zazakely ianareo eo anatrehany, tsy maintsy toy zazakely ianareo eo anatrehany. Zazakely dia omena sakafo, tsy fantany akory zay sakafo ataony reniny anazy na zay olona nitaiza azy, fa hoany izay ampidirina ao am-bavany. Zany zazakely izany, zany zazakely izany. Raha ohatra tsy mety amin'ny sakafo dia mandoa izy, fa tsy fantany hoe inona sakafo natao azy. Zazakely dia tsotroina, karakaraina, sasana, karakaraina, ampiakanjona. Tsy afaka hiteny zaza hoe tsy mety amiko ty fitafiana ity, ahoana no anambarany zaza satria zaza izy. Ianareo dia tokony toy izany koa anatrehany iray, tokony toy izany koa nareo anatrehany iray lehibe indrindra, mankatoa azy, miaino azy, manaiky izay tiany atao, manaiky izay tiany atao, miaino ny baikony. Tsy mahavita tena ianareo raha misaraka amin'ny tomponareo. Vakio Jaona 5:10, ny voaloboka sy ny sampany, vakio izany. Dia ho fantatrareo fa tsy maefa na inona ianareo raha misaraka amin'ny iray, tsy maefa na inona inona ianareo raha misaraka amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mamoy ianareo dia toy ny ravina maina, alana, angonina dia adorana any amin'ny afo. Afo tsy mety maty, afo tsy mety maty, afo be izany, afo be izany. Hofay ny famindranao raha tiditra ny lanitra ianao. Oka izay ny teo voalohany, oka izay ny mizaozao, oka izay ny manamary tena, oka izay ny manambony tena, oka izay ny fijejejona, oka izay ny fitiavan-tena, oka izay ny fankahalana, oka izay ny fanamarina tena. Fa tsy tiany irainareo izany, tsy tiany irainareo izany. Elao avokoa ny ratsy rehetra dia manetretena, manetretena ambany dia ambany. Dia ho faly aminareo ny rainareo, mankatoava azy, ahitreo ny tenanareo, ahitreo ny nofinareo, aza miaino ny nofinareo, aza miaino ny tenanareo, fa enoy ny fanahy masina ao anatinareo. Rehefa ao aminao ny fanahy masina, izy no hitarikanao amin'ny lalana marina rehetra. Ary ampahiratra ny masom-pananao izy, ampianatra anao izy, aoka ho fantatrao fa ny fanahy masina dia ny iray ihany izany. Nitadidalananao izy amin'ny marina rehetra, nitadidalanao izy amin'ny marina rehetra raha mankatoa ny iray ianao. Fa raha ianao mandeha araka ny tenanao dia ho veriny amin'ny afo be ny fanahinao. Aza miaino intsony ny nofinao, aza miaino intsony ny nofinao, fa ny nofinao dia fahavalo ny fanahinao, fahavalo ny fanahinao ny nofinao. Satria ny nofinao dia ny tiany atao dia nihinan-kanina foana, anaonao foana ary atory anao ny tsy fanao izay ny tiany nofiny zanak'olombelona. Fa aoka omboanao ambony azy fijaliana ny nofinao, tahaka an'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Eny, fa aoka ny fanahinao no velona, aoka ny fanahinao no velona, kay Kristy no velona ao anatinao, araka ny teny Paoly apôstôly. Aoka ny fanahinao no velona.
aoka ny nofinao dia miara-maty amin'ny Kristy, fa ny fanainao no ho velona mba hidiranao any an-danitra. Oka izay ny fitiavan-tena, tiavy ny hafa, manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Fa tsy akory manompo olombelona, fa manompo an'Andriamanitra ianareo, fa za manompo olombelona. Andriamanitra no tompoy, izy irery ihany no hiafaranareo zanak'olombelona tsiraray avy. Mankatoava azy, mifalia ao aminy, enoy ny teniny, fa miteny aminareo any izy, miteny aminareo any izy raha mankatoa azy ianareo, raha mankatoa azy ianareo. Andriamanitra dia fiadanana, izy ilay fiadana ny fanahy, izy ilay fiadana ny tenanao. Eny, ka mankatoava azy dia ho sambatra ianao, dia ho sambatra ianao. Ka tao ny fanainy ameno anao, angatao ny fanainy ameno anao. Fanahy masinao, angataka aminao fanahy masina. Okenao ameno ahy fanahy masina, feno ianao aho, feno ianao aho, feno ianao aho fanahy masina, feno ianao izay fanahy masina. Hoenao andamosinao ny hafanà ny fanahy masina, raha tena mifantoka tsara ianao nomboka tamin'ny vavaka teo, dia hoenao andamosinao mafana, mafana ny fanainy iray. Hoenao ny hafanà ny fanahy masina, raha tena mifantoka tsara ny fanahinao, ka adinonao ny nofinao. Fenoanao izay fanahy masina, milanao izay. Okenao ameno anay tsiraray avy. Fenoanao izay fanahy masina, milanao izay. Toa ilay fanainy iray no no afaka mampianatra anay, mampianaritra izay fanahy masina, fenoanao izay. Mampahirato ny masom-panahy anay, okenao ameno anay fanahy masina. Aizanay mandeha ao arinanao, aizanay manao izay sitraka ao fanahy masina, aizanay mankatoa anao, fenoanao izay fanahy masina, milanao izay. Milanao izay fanainy iray, amboary izay, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay satria tsy mahito ny zaza izay. Amboary izay fanahy masina, amboary izay. Okenao hiteny aminay foana raha misy zavatra tsy mety ataonay. Tena foana fanahy masina, amboary foana izay. Fenoanao izay fanahy masina, fanainy iray, fanahy fiton'Andriamanitra velona, okenao ameno anay. Fenoanao izay fanahy masina, milanao izay. Fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fitiavana, fanahy ny fahiratana, fanahy ny fahendrena. Fenoanao izay. Fanahy mpanolo-tsaina, fanahy mpisolo vava, fenoanao izay. Fenoanao izay fanahy masina. Ampahirato ny masom-pananay, ampahirato ny masom-pananay. Avaozy izay, avaozy izay. Fanahy masina ho milanao izay, milanao izay fanahy masina. Fenoanao izay, fenoanao ny tokantranonay, fenoanao ny ankonanay, fenoanao ny tany fanahy masina. Fenoanao zanakao tsiraray avy, okenao ameno anay, okenao ameno anay, okenao ameno anay, okenao ameno anay. Midira anatinay fanahy masina, feno ny afinao izay. Midira anatinay fanahy masina, midira ato anatiko fanahy masina. Feno ianao aho, feno ianao aho, feno ianao aho, feno ianao aho fanahy masina. Milanao aho, milanao aho fanainy iray, milanao aho. Sotranao fanahy masina, sotranao. Ilay fanainy iray lehibe indrindra,
Mankasitraka anao, mideranao, mankalazanao. Sotranao Jesosy ny avavaka azy vita tetonio. Sotranao Tompo satria enao Jesosy no eto aminay. Eto aminay ianao Jesosy. Sotranao Tompony amin'ny zanakanao tsiraray avy izay nanaraka izao fotoana izao, ary izay mbola hiaino koa Jesosy io ampahirezo ny tsiraray avy izay nivavaka tetonio. Eo koa Tompo izay mbola hiaino Jesosy izao fotoam-bavaka izao, ampahirezo Tompo. Okanao Jesosy ampitafy herin'ny tsiraray avy izay nandalo teto anio. Okanao ampitafy herin'ny tsiraray avy izay niaino teto Jesosy amin'ny fotoana enony izany. Tompo tafiany herinao, okanao amaly vavaka azy Jesosy, enao ny fivavaka ny Tompo izay rehetra niantso anao teto Jesosy, izay nanatona anao. Saotranao Jesosy, mankasitraka, midera, mankalaza anao, mame voninahitra anao. Anao voninahitra ray, anao ny dera ray, anao ny haja, mendrika anao izany satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsisy toanao. Misaotra ray, apetraka aminao Jesosy ny alina, ianao ame torimaso mamy anay tsiraray avy, arovy eo ambany tanamaina zao Tompo malalao. Kokoanao ampahiry ny tsiraray avy amin'ny toerana izay misy azy ihany Tompo, aiza n'aiza misy ny tsiraray avy. Dia petraka eo an-tananao zany Jesosy, voninahitra ho anao ray malala, dera ho anao, mankasitraka Jesosy malalao. Amin'ny anaranao nanaovana izy avavaka izany Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoam-bavaka anio dia izay ny fotoanantsika anio dia mahireza daholo Tompoko saotra ny fanahy masina nampaherentsika teto. Saotra ny fanahy masina lehibe nampaherentsika teto. Voninahitra ho azy, voninahitra ho azy rery ihany. Saotra ny fanahy masina lehibe. Ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny sabata, sabata amin'ny 7 ora alina zany ho an'ny direkta manontolo zany. Fa ho antsika izay anaty gropy dia ny sabata amin'ny 12 atoandro aty Eropa, fa amin'ny 2 tolakandro any Madagasikara zany. Dia ho an'ny eran-tany kosa amin'ny YouTube dia ny sabata alina amin'ny 7 ora alina aty Eropa, dia amin'ny 7 ora alina any Madagasikara. Dia amin'ny sabata zao ny amin'ny eran-tany zany ny amin'ny sabata alina dia fandraisana ny fanasany Tompo zany. Ka oka hiomana ianareo izay andray ny fanasany Tompo zany ny amin'ny anatin'ny YouTube zany. Ry havana mahireza mandrakizay fa tiantsika Jesosy, mamy ny sikaka mijoroa tadiavy ny Tompo. Afaka mbola manao mivavaka ianao, afaka mbola mitady azy bebe kokoa ianao, tadiavy izy dia mbola hita ny Tompo. Izay Tompoko fa metraka veloma aminareo zako dia mahireza daholo dia tahiry Jesosy daholo dia tafandriamanitra ho an'izay atory matory tsara eo ambany tanamahery Jesosy Tompo. Dia ho an'izay ny famaraina dia mahireza daholo Tompoko natrehan'i Jesosy koa nareo. Alleluia, alleluia. Amen. Veloma Tompoko.